Zay ry havana farany androany ny fotoran'ny farany zay mafy indrindra eo amin'ny tantaran'i Jesosy. Na tonga ny apôstôly Paoly teny hoe lozako mihitsy, lozako raha tsy mitory amin'izay azo fijaliana zao satria zay tena fara fitiavany antsika. Salamo 7:10, Salamo 7:10 ary ny firana 8:20 Zanahary tsy mba tiany fahaverezanao. Salamo 7:10 ndiny voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Diny voalohany: mamindrafo amiko Andriamanitra, mamindrafo, fa ianao ny alofan'ny fanahiko. Eny ao amin'ny aliko ny elatraony mandra-pahalasany loza. Taraina amin'Andriamanitra avo indrindra, dia amin'ny Andriamanitra izay mahatanteraka. Aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy. Raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy. Eny Andriamanitra, aniraka amin'ny famindram-pony sy ny fahamarinana. Fanahiko dia eo vavoan'ny liona, andry eo amin'ny masika dia eo amin'ny zanak'olombelona. Lefina sy zana-tsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelana. Misandrata amin'ny ambony ny lanitra ny ao Andriamanitra ary eoko ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra. Saotra Jesosy, Zanahary tsy mba tia ny fahaverezanao. Zanahary tsy mba ny fahaverezana, izy raha nao be fety tsy
simba mahafoy ny famonjam-poario fa Jesosy sy tokio mba ato ny nahoan'io laibe fa soava indiny faharoa izy de ny tadiena faona hitana hoe sa mifaly yatsy hoena dia diana oreo ndrisakive oreo safelo ny pamozy manakely asiranana vavaksika voninahitra ny ho anao Andriamanitra lay masina indrindra sy ambony indrindra ary tompony sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Saotra anao izay amin'ity andro androany ity, lay andro ahatserovanay mihitsy, lay tena fitiavanao tapitrohatra, lay fitiavanao tsy manatsahala, lay fitiavanao tsy mitady valiny aminay, fa foinao, tena foinao hatramin'ny ainao aza. Gataka ny fananao masina izay araka aminay ahafantaranay izay tena sitraponao tokoa Jesosy mba peritreritranay ary andresy lahatra anay. Saotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery-any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, tenitiavana tany rehetra. Amen. Petraka isika. Ny andro any ry havana, ny fotoana faran'izay mahamay indrindra. Raha mbola olombelona ka mbola olombelona koa moa tsy misy mahazaka izay nahazo an' Jesosy. Jerentsika ny tantara rehetra tamin'i Jesosy aloha mbola ho an'ny Getsemane, manomboka amin'ny 7 ora sasany, azafady le poketako, manomboka amin'ny 7 ora manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 8 sasany, ka hatramin'ny 8 sasany, ka hatramin'ny 8 sasany. Iny lalana iny dia lalana faran'izay ratsy indrindra. Araka ny tantaraina taminareo maly dia iny lalana lohasahan'ny Gidrona iny, izay ny voalazan'ny soratra masina, dia sady tery miaka midina, mivilivily dia miakatra indray. Zany vao niala teo amin'ilay avony ny sakafo iny izy amin'ny 8 alina, amin'ny 8 alina izy ka hatramin'ny 8 sasany fa atsasaka adiny be mandeha amin'iny lalana maisina. Ora olona amin'ny 8 alina izy zany tsy mbola nisy n'izany lampe de poche zany, tsisy torche zany,
sa nitondra fanilo akory ary izy hoe tsy lovony lalana hitany miaramila zavatra miafina misy ny andanana amin'izany zany lalan'i Jesosy hitady ianao izy de nitady faonahi tanawisa mifaly yatseo diana mifilu titsakiberi uriu samakini nipamunzi manakeri asitanana amvalora sasany tompoko mandra-pahatongany amin'ny 10 alina adiny ray sasana anizy zany azonao an-tsainy zany adiny ray sasana zany zay izy vao tonga eo andro dia volana tsisy ny fanazavana mihitsy ny tanana ray aza fa fantany Getsemani satria pakeo matetika izy mivavaka vao niala teo amin'ny mpianana izy dia efa niteny hoe nangorohoro mafy ny fanahiko jereny ny mpianany le nilazainy hoe andao anareo olona efa visaka le zany visaka ny alahelo sy ny ranomaso niala tany an-trano ireo mpianana efa visaka efa malahelo ireo nengaviany farany andeo ry reto mba hiary hivavaka amiko mafy ane zany tsapanao mihitsy zany hoe tena mitady olona Andriamanitra hoe mba andeo ry reto mba hiary hivavaka amiko zareny reto rehefa visaka be sanonary tsy zakan'le olona mihitsy sanonary olo Jesosy lasy Jesosy izy rery ny soratra masina indray mitorabato taka tiseny amin'ny arabe zany tsy eno mihitsy zavatra lazainy eny tsy eninao zany izy nandoalika nitanao teo fa ny tantara Jesosy hafa tsy ao anaty baiboly zay nandoalika izy vavaka dradradradra mihitsy izy aloha ny asan'Andriamanitra alainy dia nandoalika raha io esory amiko ty kapoako teo zany hoe natrehany mpanota anatrehany jentilisa olatsaina okaprona ororana ombona amin'ny azoara esory amiko zany raha io dia nandoalika izy tomany mafy mihitsy izy tsy zakako zany tsy zakako tena tsy zakako zany fa esory amiko zany Andriamanitra nahoanany dia nanao zany amiko ianao fa nitoma mba azonao an-tsaina zany babaka adin'izay sasany zany moa
nakapokapony lohany tamin'ny vato, nandoalika izy, ne koka ny tany mihitsy izy ny angavy hoe raha eo raha oka hoa oko zao fa tena tsy zakako misy mieritreritra zany. Adiny ray sasany lasa izy miverina amin'ny mpianany, tapotra natory daholy, tsy mazaka mivavaka ho anareo na dia raha adiny ray na dia ho raharay moa sara. Lasa izy miverina, nandoalika farany, raha tsy azo atao raiky io, raha tsy azo atao tsony, fa tsy maintsy hosotroko ty androany, doko ny sitrapony no atao fa tsy ny ahy. Ira fa 8:20 na 5:9 tsy fantatro izay firananareo fa ny anato 5:9 na ny anao 8:20. Dimy amby folo sy valonjato lay ora atao Getsemane Jesosy. Tsaroko tsara zany. Fa tombotisy lehibe ory, tena ory loatra tao Getsemane. Tsaroko zany ny heritanao. Mpianatra malalanao natory avokoa. Tena nafoiny zao rehetrarehetra zao ianao. Nanjary rano dinitra noho ny elokay fa diranovatra loatra ianao nisy olo vonanay diny voalohany faharoa fahatelo hevery zany oro tao amin'i Jesosy. Pianatrao natory avokoa pianatra malalala natory avokoa na funisa Jesus no tus
sarotro izany Getsemani sainy aretana tsy ako tenoina nanjara dinitro nanjara ny dinitro no ny faderano vaneyana Yesu no Foibe sarokisa Getsemani saini aretana si ako tino matory ary olo Jesosy amin'ny folo raha alina tonga ny miaramila tonga ho an'ny miaramila be dehibe ne zany ra olona tondra le lafo be zay ny fahazavana tondra afo be dodododododo miaraka amin'ny soavaly avy Jodasy nanatony Jesosy nanoroka azy dia Jesosy hoe fanoroana very Jodasy no amadinao dia Jesosy matsy amin'ny miaramila hoe io izy raiso azakazaka amin'ny miaramila dia hoy Jesosy isantadiavinareo Jesosy avy any Nazareta tompo zany ho izy miaramila rehetrarehetra nianjera amin'ny tany daholo zany ny heriny Jesosy zany mandraky Taninandrano raha mahita azy olo na izy milaza azy ho mafy mandohalika ho azy dradradradra ho azy mitomany amin'ny tany mihitsy nisa hatramin'izao tsarapoka daholo miaramila tsisy tonga saina narary reny fanitsangana nanatona andray Jesosy iza ho antadiavinareo Jesosy avy any Nazareta tompo zany ho izy latsaka amin'ny tany indray tesitra avy any Petera dia nitsoahana ny sabatra vao nitsangana le miaramila anakany kapainy ny sofiny soarany sofiny fa raha milohany zany maty teo izy Petera ka sary-po be mihitsy ne ka tsy maty so azy fa tsy maty latsaka ny sofina hoy Jesosy Petera ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa tsy maintsy ataoko zao da lainy ny sofin'le miaramila dia
apetany sitrana sa tsy sitrana iny miaramila iny tatsary ovisary zany vao nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy nisy orondony mankandro miaramila azy okizay za anaraka ny tiranga ty fa tsisy olona mahavita an'izao kisaka izay mahavita ny joro vavolombelona tsika tokony ho tonga saina mihitsy hoe anaraka anao a Jesosy zay foana izy isy joro vavolombelona tsy ho nareo amin'ny lahady hiantso an'izany izay sitrana tamin'iny herinandro iny na etelo sy efatra fotsiny ary tamin'ity herinandro ty ihany dia tokony ho tonga saina mihitsy hoe sa Jesosy anaraka anao iny miaramila iny tsy nentina anaraka amin'ny miaramila ntsony izy fa ny miaramila ny sambotra an'i Jesosy raha olona mba fantatrao tsy anaty baiboly tsony zay ny fahatorana ny tongony nasiana tady dia nafatitra amin'ny soavaly lasa am'izay lasa taritanitiny soavaly izy lamosiny sonolony amin'ny paipaika amin'ny vaty kely tsy ny raharaha miaramila mihitsy fa ndao raha olona atsasakadiny eritreretinao zany lalana atsasakadiny zany lalana tsy godoroatra ny aty amintsika fa vaty kely zany nitefitefoka tamin'ny tainany atsasakadiny amin'ny folo sasany tonga ny amin'ny raika ambe folo kapoka tamin'ny fatorana vao tonga ny ray tsy misy alahary fa tonga ny analana entina amin'ny Kaiafa zany Kaiafa zany lehiben'ny mpisorona mitovy amin'ny prime ministre zany taloha manko ny lehiben'ny fiangonana ny lehiben'ny gouvernement takoa mitovy amin'ny prime ministre zany ninona baiky lazainy rangahy io na miaramila nizanizany mihitsy tonga dia misaly io daholo manatanteraka tonga eo amin'ny Kaiafa manana fahefana anao ho ny miaramila vonoiny io rangahy io vonoy tsy bakionareo aho izy Kaiafa fa inona moa no hiampanganareo an'ity lehilahy ty marabataba vahoaka izy ka lazainy fa tsy ilaina hoany manaraka ny Kaisara tezitra be Kaiafa hitantsika zany any amin'ny jaune toko fahavalo ambe folo jaune toko fahavalo ambe folo ny andininy efa sivy amby roapolo ndininy fa sivy amby roapolo laharan'i Jesosy nakao amin'ny Kaiafa azy andeny valo amby roapolo ary Jesosy dia nentiny ala tao amin'ny Kaiafa any anaty rova tamin'iny andro aliny any nefa reo tsy niditra tao anaty rova fa andreo voaloto fa avy ny Pasika io Kaiafa io namely azy tamaina voalohany hoe fa iza moa ianao tsy nama eo namely tamaina azy voalohany reny za mifamalinao tsy miteny tsy mivolana miavonavona Jesosy tsy namaly tsony
entona pilato izy. Zany pilato zany a isan'ny gouverneur zay ny lehibe mitondra faharitany rehetrarehetrarehetra ny Jodea. 720 ary pilote nivaka hoe aminy ivelany ka nanao hoe ina moa ny ampangoanareo an'ity lehilahy ty, dia manamaly ireo nanao taminy hoe ratsy mpanao ratsy izy sentinay aty aminao, io pilote taminy entinareo ary izy tsara roaka ny lalànareo e. Hoy Jesosy zay tsy manam-pahefana afaty azy. Dia lasa indray Jesosy hiditra tao anaty rova, tao indray Pilato. Ny antsy Jesosy nanao taminy hoe ianao va mpanjaka ny Jiosy? Tsy namaly tsony tsy namaly tsony Jesosy ninona fa lava be ny tantara fa tsy namaly tsony izy. Tsy hitako izy zay ampangana n'ity lehilahy tika. Maninona izy raha fahaizina fotsiny dia alefa e. Raha tsy manombony amin'ny azy fijaliana ianao izy ny olona rehetrarehetra niogaoga daholo, alazanay mikaisary ianao. Zay ny empereur romanina, zay ny lehibe indrindra kaisary, alazanay ianao. Nehitreritra indray Pilato hoe zao ary misy fomba Jiosy a, rehefa misy olona vonoina ambony amin'ny azy fijaliana dia tsy maintsy mandefa jiolahy anankiray, ka ny jiolahy tena mpamono olona ato mikajy eo izy a, Barabasy no anarany. Avao iza Barabasy da avoaka izy entina migadra. Eto Jesosy, eto Barabasy. Zao ary iza ny tianareo alefako ary iza ny tianareo vonoina? Vahoaka rehetra, zavatra mahagaga misy ne raha olona marina mafy tsy takatry ny saiko. Reo vahoaka reo any anatrika le fahagagana rehetra nataon'i Jesosy hatramin'izay, ka naniko inge mbola teo e. Maria reniny koa mbola teo e. Maria any ny asimasy hoe alefasy Jesosy, alefasy Jesosy, alefasy Jesosy. Ny rehetra tena mamperitreritra indray, omboy amin'ny azo fijaliana io fa Barabasy alefa. Fotsy ny hafaliany Barabasy, tsy takatra ny sany Barabasy ane zany. Ilay jiolahy mpamon'olona iza nanafaka azy, Jesosy nanafaka. Asa raha mba tadidiny sainzana sy tadidiny i lasa falifaly iny, tokony hideran'Andriamanitra, tokony hisaotra ny Jesosy fa tsy nana. Zany ny fitiavan'i Jesosy atsika. Gadra atsika sy ny fahotantsika rehetra zay nanameloka atsika, teo ihany Jesosy teo hoe izy alefa. Fitiavana izy. Fitiavana re no ny areta, no ny aretanao iza mankiny. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy.
hoentina iombona amin'ny azy fijaliana Jesosy. Misy lalàna Jesosy tsy mahazo mamoaka lalàna mihitsiny alohan'ny masoandro miposaka. Nefa mba fantatro ny fariseo zay tonga ny tsaran'i Jesosy teo ne raha olona ka 5:70 zay ny lalàna, tokony 5:70. Raha sasana roa 5:70 firy atao hoe 3:30, tsy zay anoany combien 37 tokony ho 37 7:30. Nefa firy monja ny fariseo tonga teo zany io 2:30. Ny antsoantso mafy Nikodemosy le fariseo anankiray nilaza tamin'i Jesosy hoe inona no ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay, dia hoy Jesosy ateraka indray. Or Jesosy hiditra ny ekibon-dreniko indray aho zany. Hoy Jesosy, zay terako nofo dia nofo, ny aterako ny fanahy dia fanahy. Mandeha ve ty zany? Mandeha sa tsy mandeha? Ny ateraka ny fanahy beba ny ovafony, iny tena isan'ny tena isan'ny mpisolona tena mpisolo vava any Jesosy. Izy ny antsoantso tao amin'ny fitsarana hoe araka ny lalàna 2:30 zany tsy mahazo manapaka 100% nefa ny 2:30 omboy amin'ny azo fijaliana tsy mahazo manapaka an'izany azafady araka ny lalàna. Hoy Nikodemosy, tsy raharahina zany. Hitanao zany, mitady zay fomba amin'nona azy aingana, zay ihany. Inona aranao atao? Tsara izy aloha e, kapoy raha olona eritreretra alaina ny tongotra Jesosy ankavia, fatorana mitady. Alaina ny tongony avarana, fatorana mitady. Miazakazaka daholo no fariseo rehetrarehetra miazakazaka mitarika any. Izy lava amin'ny tany satria taritina ty lava amin'ny tany izy, nitsahana ny lohan'i Jesosy. Nitsahana. Hoy tantara faran'izay mampalahelo mihitsy. Teo Jesosy ny tena nitrona ohatra n'ireny omby vonoina reny, mbola tsara n'ireny lohany. Mafy izay ry Jesosy 90 mafy ne pasakana ny fitiavana hoandray no ny aretana. Sotra Jesosy, mafy zay. Ialako isany mantsy ny Petera
azafady sady lasy Petera ny lefa nenjely miarami ela mihitsy lesy ny tena mpiana voalohany indrindra hoe tsy fantatra ho azy zany naneniny koa ho Jesosy hoe raha mbola tsy misy akoho maneno izy manda itelo ianao tomany Petera zay ny mahatonga ny fiangonana katolika marobe tsy mba Jesosy ny ery ambony azy fijaliana ery fa akolany eo zay mahatsiaro amin'ny Petera izy tomany Petera Jesosy tena nanotra taminao fona aminao samy namadika dorana izy ro lahy Jodasy sy Petera fa Jodasy mba mibebaka nanaty tena dia maty fa Petera mibebaka fona izy lasa nitomany mitady ny Jesosy tany sotra Jesosy ho ny andininy sy fasivy irafa 50 ny andininy fahatelo hoare no ny retanao ataoko itsainao Jesosy malala sy toninao ny foko any Getsemane ahita lay tena ny aretanao le tena ny aretanao teny fahatelo zay mboy am'izay aminenina alohan'ny voan'ny didy mbola any amin'ny roa maraina tsika zao le nampanen'le akola teo amin'ny roa maraina amin'ny roa amin'ny telo amin'ny efatra amin'ny dimy ora olona adiny telo
natao fiomezana Jesosy ao tokotany io. Ny andro de volana, zay ny anaovana azy ny andro de volana be feno manana be io e. Tsisy natory tao tanànana ray aza. Ankizy ohatra n'ireny ankizy en récréation be de be. Nahitan'i Jesosy navoaka ny fitsarana. Ny ankizy nandray anjara voalohany. Zany zavatra mampalahelo mihitsy. Ankizy ho any nandray anjara voalohany anao fiomezana ho an'i Jesosy. Ny ankizy misaina hoe tapeny ny masony reto mampalahelo. Tapenana ny masony ohatra n'ireny Colin Maillard reny. Tapenana ohatra ny raosy jamba reny. Tsy mahita zao ny androko ny alina e. Nentiny ankizy ny tanany maro be akavanana, tanana akavia maro be. Ireo ankizy ireo niaraka ny azakazaka be, ny andro alina. Mipoaka ny poteau ny lohan'i Jesosy. Vody hazo fa tsy mbola nisy poteau tamin'izany, vody hazo. Reo ankizy ireo nikikika voalohany, kakakaka voalohany indrindra. Aiza koa mampaminany an'io e. Maninona tsy fantany hoe misy vody hazo ao. Fa raha ankizy agataka aminareo mihitsy solo tena ray vavaka. Fa ny ankizy eo amin'ny kilalao ataony amin'ny andro alahady io nareo no mandray anjara. Anapoka ny lohan'i Jesosy hoe tsy milalao zahay. Tsisy laina koa zany andro alahady zany ivavahana. Samy eritreritsika amin'ny hira. Fa le 5,7 teo da 20,20. 5,7 zay mangataka solotenan'ny ankizy anankiray. Solotenan'ilay ankizy anankiray. Soraty eo am-poko Jesosy. Soraty eo am-poko ny sariny Getsemane Jesosy. Fona amin'ny Jesosy nareo. Mafy loatra ho any nataonareo tamin'ny soraty eo am-poko. Soraty eo am-poko revero ne sare Getsemane saini dare Ankizy mifona amin'ny Jesosy. Ankizy lehibe ary. Ankizy lehibe. Tsisy ankizy mihitsy ato. Tsy manenina. Babaka sika. Babaka ho an'ny ankizy a Jesosy.
maro be nitseto sikolalady rehetra ianao any ampatsiara azany io alina fa tsy tiako misy rehefa tsy mivavaka nareo rakizy dia mifona mamindrafo amin'ny ankizy rety ianao Jesosy da tsy fantany zay nataony naranao angatahako zany lehilahy lehibe ndray ora olona adiny telo ane hatramin'ny nanao baolina sy fingan'ny olona amin'ny andro maizina ataon'olona tamin'ny daoly lehilahy ndray raisiny lehilahy ndray Jesosy nahodikodyna in'le fanina ny felany tamaina amizay raha mpaminany le selahy izarina mely tamaina ny lahy teo namaly Jesosy tsy namaly raha io mambelany helony fa tsy fantany izay ataony ira fa 700 lehilahy isany mba mangataka anao aho mba hifona ho an'ny lehilahy rehetra fa tsy fantany izay ataony Jehovah ray maharom-po zay ty sy mamindra foa meno ny atako mba mamindra foa za zay mangataka tsy azo amarinina dia ny voalohany sy faharoa dia mba hivavaka lehilahy anankiray Jehovah ray Jesosy nangatako pasteur hoe solotenan'ny lehilahy famindrena ny teninao ankehitriny izay mirahalahy raha misy roa nateny mangataka amin'ny anarako dia ampovoany aho ny nangatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany dia tsy sanatria manoatra ny pasteur hoe lehilahy anankiray solotenan'ny lehilahy fa izany teninao izany mba hindramiko mba izay amin'ny rahalahy mihitsy mba hiara-angataka tsy fantatry no mipody rahalahy ty na ina nangatahany aminao nangatahanao nay lehilahy fa mba mafy fangatahanay lehilahy Jesosy dia miara-mijoro izay mirahalahy ankehitriny manaja amin'ny voninahitra anao be ny tsy ny vitanay ary be ny zavatra tsy araka ny sitraponao vitanay amin'ny mahalehilahinay nefa ianao dia lehilahy plezokinay ilay manalanay ilay mpanjakany ilay mahery indrindra ohatsy pasteur izay ilay mpanjakany mpanjaka lehibe amin'ny fitiavana ilay mampianatra ny mandrakariva ny lalana tokony alehanay amin'ny alan'ny fampianarana izay ameny pasteur zay io mpanompolanao zay ataonao fitaovana mampianatra anay lehilahy anao ny sitraponao fa tsy mora Jesosy manjoanay lehilahy amin'ny fiainana andavanandro satria be da be ny aditsy andraikitra apetraka ao aminay ary matetika dia tsy sitraponao nataonay fa zay tianay ataonao ataonay dia tsy mandeha amin'ny laony ny fiainanay tokantrano na ny ampiasana na ampiangonana ny mitondra izay sehatra misy anay tsirairay avy
dia lasa manaonao foana zay manao zay mampitomano sy mampisento anao dia tonga amin'ny fotoana ankehitriny hifona aminao zay, hitaraina aminao zay, mangataka aminao zay, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay. Fa tena mena tahaka ny jaka ane ny fotanay, mena tahaka amin'ny fife nefa ianao dia mampianatra mandrakariva. Fa rehefa tena mibebaka sy mifono zay dia diovina tahaka ny oram-panary zany. Tsy anay miaina amin'izany fa dia vavako ambavany fotsiny zany. Fa tena ampahantaro anay lehilahy andro any, fa tena maro zany teny zany. Mba rehefa hitanao zay ny andalana eny na hitan'ny olona dia tena famasinana, satria ny tenao masinareo fa masina Jehovah'Andriamanitra fa roviana moa zay lehilahy vao masina, fa masinay adaladala fiteninay tsy araka ny sitraponao. Zay rehetra ataonay ohatra ny tao zay tianay foana no ataonay, tsy mba mihaino feno amin'izay tenen'ny pasteur zay fa ohatrany mametsiny indray hoe zany ve dio vitanay. Ka dia mangataka ny fanamasinao anankiroa zay ny tena nangataka sy za zao mpanambola tsy fantatro ny anarany, tsy mahafantatra azy fa za mety ho fantatra. Fa dia mangataka aminao mba zay angatahany anao lehilahy eo Jesosy dia mba henoy izy ny ameny mibanga zay tsy vitako fa Andriamanitra anao dia mino fa dia amin'ny anaranao nangatahako zany araka ny teninao niny angatahnareo amin'ny anarako le Jesosy Kristy le teraka tao Nazareta le ombona amin'ny azy fijaliana zay hitsangana amin'ny maty amin'ny lady. Zany ny angatahako Jesosy ho voninahitra anaranao. Dia misaotra indrindra Jesosy io ho voninahitra anaranao fa dia Andriamanitra mahagaga ny anaranao. Ary misy zay fa izy fakagana ataonao ny lehilahy eto Taninanandrano amin'ny FPVM rehetra, ny lehilahy rehetra ny Taninanandrano na ny FPVM ray manontolo mba eritreritra zay hoe ina ireny tokony atao mba azony Jesosy ny tananay. Fa raha izay Jesosy tsy hatananao zay fa ny sitraponay foana no ataonay, zay mahafaly anay no ataonay, mampitomany anao ny vitanay tahaka ny fampijaliana natao miaramila anao dia mbola mampijaly anao foana zay hatramin'izao. Fa dia mampianatra hoe Jesosy aza reraka mampianatra nefa le mpampianatra tsara indrindra, le mahery indrindra, le mahay zavatra rehetra. Ka dia misaotra indrindra Jesosy dia mimpanoplano fa hipetraka fa izy hiresaka aminao, hanambarany omponao, hifonao an'ny lehilahy rehetra. Misaotra Jesosy. Raha hitsangantsika lehilahy rehetrarehetra. Vavakisika Jesosy tsangany eto natrehanao ny lehilahy, tsisy hafa miala aminao reo fa andalo fitsarana daholo na izy na izy. Fona aminao fona aminao Jesosy, maditra n'izay lehilahy, pitsangatsangana izay lehilahy Jesosy, mpamono vaty an'izay lehilahy Jesosy, mpamono anao an'izay Jesosy, izay lehilahy nikapoka anao ny 7 izay lehilahy ihany koa nisitona anao tamin'izao valy, mitsena mihitsy anao tahaka ny renombo reny, izay lehilahy ihany koa Jesosy namadika anao. Fona aminao mamindra fo dia mamindra fo aminay lehilahy, mpanoty zay Jesosy, ratsy zay, tsisy laivana azy akory nefa nividinao ho mpianatra ao, ho apôstôlinao. Mamindra fo tsisy akoatr'izay ihany ny angatananao, mamindra fo dia mamindra fo. Fa vonona izay anonitra zay rehetrarehetra tsy vita, fa mino sy matoka fa tsy mba olombelona tahaka anay ianao akory ka ho tory fo mandrakizay, fa noho ny amin'ny anaranao mba ho nono ny fahatezeranao. Amin'ny anaranao ny angatahany izany favakisazy sotra Jesosy. Amen. Sotra dia faly ane Jesosy amin'izany falazaiko anao vehivavy indray zao, vehivavy any amin'ny alina tsisy mahita torona ray ary, lasa variana nantsaitra daholo fa mitebotebo fotsiny any ny avinavina, tsy mba nanatrika. Vehivavy indray zao isazo eo mangataka, tsy azo eo marinina, indrisy be ny tsiniko mamindra
mafimafy amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako famindrampo eto Jesosy io ity ilay maditranao tsy mendrika Jesosy tsy mendrika izay vehivavy Jesosy na amin'ny fiainana andavanandro aza tsy tanteraka eo anatrehanao izay nanombo anao izay Jesosy tamin'ny hazo fijaliana nanao izay nampitomany anao izay nanao izay nampalahelo anao izay Jesosy mamindrafo aminay Jesosy mamindrafo aminay mamelany elika Jesosy tsy tanteraka eo anatrehanao n'izay mamindrafo Jesosy anay reny mpianakaviana fa mafy anay no entinay tsy moramora Jesosy no entin'ireny mpianakaviana fa mamindrafo mitaraina aminao isan'andro saika mamindrafo na mitaizany zanak'aina tsy vitanay samby rery Jesosy raha tsy misy anao izay tsy vitanay izany mamindrafo Jesosy mamelany elikay tsy mba mahay mitaizana izay Jesosy tsy mba mahay miaina koa izay indraindray na mivavaka ary izay indraindray rehefa vizaka ny lasa tontolo ny andro Jesosy indraindray tsy mahavita mivavaka koringe nefa n'izany mampalahelo anao Jesosy mamindrafo aminay dia mamelany elokay reny mpianakaviana rehetrarehetra Jesosy mamindrafo aminay mamelany elokay Jesosy misaotra anao nefa izay fanony anao natoy izao anay Jesosy nanaiko amin'ny ombona tamin'ny hazo fijaliana ny anao Jesosy no ny famelana ny elokay misaotra Jesosy malala misaotra Jesosy ny angavianay anao dia mba ampio izay amin'ny fitezaina Jesosy maro nge ny ainan'ireny mpianakaviana amin'izao fotoana izao Jesosy amin'ny fitezaina ny ankizy tsy moramora Jesosy ny mitaiza indrindra nireny mpianakaviana mamelona ny zanany samby rery mafy izany Jesosy fa mamindrafo mamela elkanay ianao raha misy ny zavatra mampalahelo anao sy mampitomany ianao nataonay reny mpianakaviana mamelanay Jesosy mba tsy ireo manoka an'izay reny mpianakaviana Jesosy mba mamindrafo aminay dia maminalivavaka anay foana ianao ekeko Jesosy fa mafy no entinao teny amin'ny hazo fijaliana tena mafy tsy zakany olombelona izany Jesosy nafoinao anefa neny noho ny mba famonjena anay Jesosy ary famelana ny elokay misaotra Jesosy fa lehibe loatra amin'ny fitiavanao anay lehibe loatra Jesosy misaotra tsy voavalinay Jesosy tsy voavalinay izany Jesosy fa mamindrafo aminay nangatanay aminao teny ampitomboanao finoanay isan'andro san'andro mengafy izay Jesosy mengafy izay amin'ireny mpianakaviana pio mijaly loatra Jesosy ila tsy ho vitanay tsy ho ny fiainanay vonjy eo izay Jesosy anytananao tsy foy fa mahavonjy ny akamonjy anay isan'andro san'andro mamindrafo aminay ary aza mafoy anay na dia ray minitra amonjy ara Jesosy aoka ilay tanam-pitiavanao atsotranao aminay foana satria Andriamanitra mahagaga ianao ary Andriamanitra mpamindrafo ianao Jesosy ary ilay Andriamanitra fitiavana ianao dia isaoranay ianao izany ianao nefa niteny Jesosy fa ho tahina raha samy vehivavy ianareo dia ho tahina koa izay nateraky ny kipinao dia fitahinao manana ambiampy ny angatanay arotsako aminay reny mpianakaviana Jesosy satria mafy loatra no entin'ireny mpianakaviana na mifampijaliam-bady izany na ny olana ara-pianambonina izany na ny olana ara-pianakaviana ho entin'ireny mpianakaviana daholo izany Jesosy tsy moramora na ny any am-piasana na mpiara-miasa indraindray Jesosy manenjika any na any anaty fiarahamonina rehetrarehetra any ary indrindra rehefa manara-tianao dia betsaka mpanenjika Jesosy enjehan'ny olona izay alan'ny olona izay satria nanara-tianao
Misaotra nefa Jesosy fa hitanay ny lala-tsara ka isoranay ary azonay famonjena ka ho tananay. Misaotra Jesosy, voninahitra teo an' Jesosy rery ihany. Amen. Misaotra Jesosy. Hatro ny tena atsika hoe atsika olombelona. Misaotra amin'ny vehivavy. Ary mingaba antsika rehetra mba hibebaka tahaka zany amin'izao andro Pasika izao. Zany ne ny tiana lain'i Jesosy ny miova fo. Any Jesosy amin'izay izao voaka ny didy amin'ny 5 maraina tsangantsika rehetrarehetra. Zao ny didina voaka. Meloka Jesosy mboy amin'ny azo fijaliana. Samy mieritreritra. Todika aminao zay Jesosy bomba anay. Amen. Petraksika. Netina amin'izay Jesosy tompo satrona tsilololo. Voakaraha daholo lohany rehetrarehetra. Na bordanina amin'izay kaprona. Raha olona tsy ao anatin'ny baibolitsika zany faraka ny lalàna Jiosy 7:30 lamosina asiana barika eo dia eo izy ny tsy lany ohatr' zao mekoaka zay miaramila farany zay matanjaka indrindra misy botabotany salamy zao feno tsilotsilo maranitra be dia misy tadiny vy zay matanjaka indrindra ora olona intsivy amin'ny 30 na ianao manisany zany ary mivesaka hoe ray mbola eo ihany fa mbola tsy maty lehilahy hafa ny miaramila fara zay mafy misy na 2 3 7:30 tsy misy olona mazaka an'izany. Ndray mandeha fotsiny raha olombelona mipetahana iny dia maty zay ihany. Zay ny zakan'olombelona. Fa ny azy 7:30 feno rano lamosina. Tratrandray zao tsy lany eo amin'ny barika. Izany tsy mandraraha zany hoe na ny tratranao na ny fonao ny tratran'izany fa tsy rara iny zany raha olombelona zany zay fotsiny ihany dia maty. Ndray mandeha zany tsika dia maty. Ny azy ny 7:30 ray 2 mbola tsy maty ihany 3 mbola 7:30 rehefa 7:30 na fony aiko mihitsy na votako honor mpanoto na latsako hatramin'ny rako sloko diny voalohany ihany. Avoiny ajo navotako nalatsako ny rano isolo ni acho nunumbe re paluta feri si saya fuina uai vetivety dia miseho ny tantara tsangana ento re azo fijaliana ity ora olona
70 kilao zany lanjan'io 70 kilao a nampatsahivony Jesosy ity tolam-panaviny ity mitsy ny tapaka tsy misy olona tafatsangana tsony rehefa ty ny tapaka ty tsy misy olona mbola mazaka zany fa Jesosy tomponao a nahazaka ny azy fijaliana 5 njera hiakatra ny Golgota tahaka ny Tisan'Janahary adiny 3 nanaovany azy hitanao zany adiny 3 zany 5 njera efa orinany 5 taona ianao a efa tsy zakany Jesosy tsy ny fahotanao ny aorinany 5 taona rehetra miakatra tsy zakany ianao ry Simona Kiréenne hoy ny miaramila batainy lahy io baiko tsinaka lasany eny zay Jesosy alefa zahay ty misangana pa mandra-pahatonga ny Golgota karavasy foana sady menjery izy lampamindrangy ho ambony voninahim-dehibe any an-danitrany fojo laozako amin'jenanao zay voafitaky Satana ndeny no faharoa 7 la mpandraky ambony voninahity ny laozako sy sa vofitakisa sy nozoindoza zezaya fuina eny andalana eny miakatra ty ale pa vizaka izy tonga ny tapiny Golgota tiarina indray ny akanjony tiarina mihitsy hoe tsisy dika ty Jesosy tsy mba nanapasy akanjo tokany akanjo tokana ny manazana andritra ny 30 taona ny vitina indray na tsy peny amin'ny miaramila iny le miaramila nandray ny akanjony iny lehilahy iny a nanofo ratsy tany any nanolo tena ho an'i Jesosy aingana jereo ange le nteninanante le rakikiry disika rakikiry anankiray a natao hoe la tunique fantomany iny lehilahy nahitany iny tsy namelany Jesosy mihitsy raha tsy nibebaka ary lasa nanao missionnaire ny afarany vetivety teo hoe nitrehitra de miboana pa nalaina ny tana nadaboka amin'ny tana fantsika efatra ny nentin'ny miaramila teo ohatran'iny ny lavany 20 centimetre ao amin'ny tana ty many misy Jesosy ay anany de mafoiara panilany tso nalaina ny tay fantsika fa efatra nalaina ny fanotetra mamay be natsipy amin'ny tany nalefa ndraitraka voamaitsy menamena be narina mihitsy
fansika telo ihany nakambana ny tongony ampiakaro nampiakarona ny ambony azy fijaliana raha io nahoana dia mafoy ahy ela asa mitomany atsony tomany ny tenanareo vita ny aho Jesosy vita maizina ny andro lefa daholona ny ombona zavany vahoaka rehetra fa maizina tsy nahita lalana tsony tselatra ny varatra tiasaka hatramin'ny vato taizanao nahita vato lampy na tiasaka vato nefitra masina raha nitritra niazakazaka le kapiteny tondra lefa tsy nindronona ny lany voan'i Jesosy nitratrany voakaraha iny pitidra ino a io miaramila eo ne povoasy tokany le pitiky ny raha andre mandeha iny a tao anatin'le masony mihitsiny sitrana zay nisotrotsika ny rany Jesosy raviny zay ny antony izy no niteny voalohany indrindra hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io a nalaniko ny mianany akanjony mamiaramila azy izay lasa nanaraka an Jesosy maty Jesosy tondra ny fahoritsika rehetra izy babeny daholo fahotatsika rehetra amina taonina maty no ny fahotatsika rehetra ary ny le vonina no ny fahalemetsika olombelona maty Jesosy eo amboniny azy fijaliana indrindra izy tsangantsika rehetra eo izy no miteny hoe raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ho azany ho anao ho antsika rehetrarehetra raha manaika anao androany hoe tianao a Jesosy mahavereny ny telo tia tena tia sotra Jesosy mandoaly isika rehetrarehetra manao ny ira fahafito amby zato maniry mafy a Jesosy ariko mbona azy fijalinao fa tsy misy toerakafa indrindra fa nindininy faharoa hoe ny azy fijalinao nitazanako ny tenanao zay nijaly mba ho akady kolitsy an-dranomasiny tabako oritopo afakeloko eo amin'ny andininy faharoa io a dia mandoaly isika rehetrarehetra zao sika solontsika mitsangana ny andininy voalohany mandoaly isika ny andininy faharoa aneremafia uri ea lukeba sika fanazy fijalinao nitazana kotsy an-dranomasy afaka
ampizayntsika rehetrarehetra vavatsika sotra Jesosy. Raha tsy teo ianao tsisy afaka fahotany zay na iray aza, ary raha tsy teo no very zay, lehibe ny fitiavanao Jesosy ka misaotra amin'ny fonay manontolo miaraka misaotra na intelo zay manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina. Apetraka sika zay tompo tena atao tena faratampony fitiavany Jesosy. Maty izy nalevona potika daholo hatramin'ny taolany na ny tanany na ny tongony, le fantsika ka misy sofony be mihitsy, tsy afaka atao mihitsy raha tsy ndrovitina indrehetrarehetra ny rapa daholo tataka hatramin'ny tongony anakiroa ireo poririna vy be satria misy fantsika tsy afaka dia sotonina fotsiny zao pilaka daholo ny taolany. Zany nahazo an' Jesosy, maty izy zao dia nalevona ao am-pasan'i Jesosy. Mahatsiaro an'izany daholo tsika raha-pitso sabotsy, ho hitanao tsara fa le neverinao potika rava levona maty mitsangana amin'ny andro alahady. Zay ny fifanitsika amin'ny andro alahady. Dia samy amin'izay mieritreritra, samy manapa-kevitra naraka amin'i Jesosy amin'izay na ny kely na ny lehibe, miasa tsara daholo ny mpiandry, miasa tsara daholo ny mpitandrina, miasa daholo an'i Jesosy tsika mba valym-pity mihitsy hiasa ho anao a Jesosy mba nolotsany aiko anao ny asanao. Saotra Jesosy, saotra tompo. Anao fanahytsika le nazaiko hatranao maro fa neny Jesosy ane le zanak'ondry le tsara indrindra, le tsy misy kilemy, la nefidina zay ny atao fanatitra. Neny Jesosy ny ainy mihitsy nomeny ho anao. Aza meritreritra mihitsy any an-trano anao dia fa meritreritra hoe tia ny fanatitra tsara indrindra ataoko amin'i Jesosy, fa tsy atiana vao hitady tsombotsombony zany nahitra le any dia fa meritreritra hoe tia tena foky ho anao Jesosy. Izay mambe mpifaliana no akasitrahana indrindra. Saotra tompo.
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny amin'izao Zoma masina izao a mandrapatonga ny voady a dia andao alohantsika hira mandrakariva hoe Jesosy mora fo indrindra tsara sady mahasoa tsy miova tsy mifindra tombo be fitia iandrasantsika ny famakina ny voady masina sy ny fanatitra. Jesosy mora fo indrindra tsara sady mahasoa tsy miova tsy mifindra tompo be fititoko mba Simbane susupu kayunu nadifuku rafinima. Mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana natratra Zoma masina izao dia mirarantsika rehetra azo valibavaka amin'izany herinandro masina izany.
nisy anankifitona anao voady androany Zoma masina dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy malalo misaotra anao izay no famelanao ny elokay sy ny fanasitrananao anay tamin'ny ranao nalatsakao teo amin'ny hazo fijaliana. Ity misy vola kely Jesosy eo sy mila ariary ho an'ny mpanadio fiangonana. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Misaotra anao izay efa mianaka Jesosy, mbola afaka nanaraka ny herinandro masina, mangataka ny famondramponao hatrany hitantana ny fiainanay. Tianay be foana Jesosy malalanay. Misaotra Jesosy, amen. Vola 20,000 ariary, 10,000 ariary ho an'ny dady, 10,000 ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra anao Jesosy fa mbola nampitombonao ny andro havelomako ka natratrarako ny 15 taonako androany. Misaotra Jesosy, mangataka hery sy fahasalamana avy aminao mba hafitako ny asanao. Vola 20,000 ariary, 10,000 ariary ho amin'ny mahantra amin'izao mpaka izao, 10,000 ariary anaovana ny asa eto amin'ny fiangonana. Misaotra Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny nanokafanao ny asa. Indro misy vola 100,000 ariary, 50,000 ariary ho an'ny dada, 50,000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra. Mangataka vavaka dada mba handroso sy hiroborobo ny asa sy ny asan'Andriamanitra izay miaraka atao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy no natratrarako ny faraka amin'ny 20 taonako sy ny zafiko ny 29 taonany. Androany 3 avril mangataka vavaka ny mbola ahafahanay manompo an'i Jesosy ny anaovanay sitrapony. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Vola 20,000 ariary, nofy 5,000 ariary. Misaotra Jesosy amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainako. Taio hatrany aho sy ny fianakaviako ary ny asako Jesosy. Amen. Vola 20,000 ariary. Dia toy izay indray ry havana ireo nanao vady masina ho voninahitr'Andriamanitra dia mirary antsika rehetra samby azo valim-bavaka. Satria fitiavan'Andriamanitra lehibe ry havana natonga an' Jesosy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ka fanolorantsika ny fanatitra dia nira hoe tiako loatra ianao Jesosy aneo an'izany fitiavan'i Jesosy izany tsika dia ataovy eo amin'ny fonao mihitsy ny tananao ho fitiavanao an'i Jesosy hitsangana ny fiangonana. Ny fitiavana Jesosy mamilotre ny ho aninana havitrini aia ravoravo ny fanahy tena ampy ho atoko ny fahasoavana tsara loatre fitantara ny fiainana matome voatre de notaiana raha misedra mama enjehina sindraindra etsy afo famitso ianao no miatoana fambola tokiana ifikitramina tsy misy avitanay afatsy anao i Jesosy ively rano iza ataonay amina vadika aminao zany mandrakizany vola tokiana ifikitramina tsy misy avitanay afatsy anao ry Jesosy nively rano iza ataonay amina tsy vadika aminao zany
ilaina amin'ny hafatesanao Jesosy. Matoanay dia manao an'izany voady zany zay ankehitriny. Sotra indrindra Jesosy, reo ny fanatitra vokatry ny fonay mba hampitony ny fahatezeranao ao an-danitra ao dia mba hankasitrao zany Jesosy io. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya.